Fa hoeny amin'ny anjerimanontolo kosa atsika iresaka ny fanatanjahantena izay karakarain'izy ireo dia rehefa avy fianaratsoa mahajanga Tomasina Antsiranana izy ireo dia nitsokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Antananarivo indray teny amin'ny kianjana Ankatso ny faninanana eo amin'ny taranja basketball ho an'ny faninanana eny anivon'ny anjerimanontolo izay. Mahakasika ny tantaran'ny Solima moa dia manana tantara koa izy koa tsy nahalala fa nisy tantarany izany Solima izany satria nijory izy ity tamin'ny 1er septembre lasa teo 2016 lasa teo dia voray volana taty Monja dia fa nanao aktivité zahady ny Solima izany hoe asa fa tsy kabary nanomboka tany Fianaratsoa nandeha tany Mazenga tany Diego ary Tamatavy itsika moa zao eto Antananarivo zao ihany koa ny ataonay ny tanjo Solima dia tsotra anome karazana orientation ho an'ireo mpianatra afaka baka anome karazana leo mpianatra mbola ao an-talan'ny fianarana dia reo rehetrarehetra reo zany omena an'ireo mpianatra reo zany hoe tsika tanora ina moa ny tanjon'ny Solima manome fialam-boly ho an'ny mpianatra anome karazana atao hoe satria vatana tomaty saina matsilo any manome ny fahombiazana amin'ny resaka hoe fianarana zay ny tena tanjon'ny Solima amin'ny tontolon'ny université surtout ny jeune dia eto moa zany dia efa marina etoana fa efa vita ny terrain any Ankatso 2 efa vita traçage efa azo ilalaovana no zany dia miroso hatrany any Solima fa tsy miempotra. Eo amin'ny lafin'le hoe compétition manokana mety anahoana ny endrik'le fifaninanana eto aty Antananarivo rovina ny hiditra amin'ny famaranana firy kosa ny mpandray anjara. Hitantsika zao moa zany fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny tournoi coupe du président c'est karakarain'ny solidarité de l'état universitaire de Madagascar amin'izao mariatsika zao fa ny tournoi zany dia amin'ny 10 décembre ity no faranatsika ny phase de classification ho an'ny lehilahy sy ny phase de poule ho an'ny vehivavy dia miditra amin'ny mi-janvier any itsika no manomboka ny phase finale ny coupe du président. Raha ho an'ny teto Antananarivo firy ny mpandray anjara? Ny mpandray anjara dia 9 ho an'ny lehilahy dia 9 ho an'ny vehivavy. Dia marina moa zany fa équipe université publique ny tao dia ny université privée dia misy koa ny région ny association régionale eto Ankatso. Ny ouverture zany dia hitantsika teo ny tamin'ny vehivavy ISCAM CSK dia resy ny SK tamin'ny isa seconde 2 39 ny ISCAM dia ny lehilahy zay mbola rahantsika rizao DEX sy Sambo poule D reo faritra régional Boeny le Sambo.